tena fiainandra malagasy. Tovolahy mbola tena tanora Feno, mamokatra zezika tainomby no asa fivelomany ary efa taonany maro no nanaovany izany. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy anio. Rakoto firaisana Feno soa petraka mahazo arivo dia mbola mpitovo. Akoatra ny fiompiana maro isan-karazany izay ataony dia manodina tainomby ho lasa zezika azo ampiasaina izy ary miara-miasa amin'ny rahalahiny sy ny namany izy ao anatin'izany. Ny asanay dia mikarakara mamokatra zezika amin'ny alalan'ny tainomby izany. Tainomby 100 tsisy fangarony satria amin'ny maha-bio anazy naturel dia nezahana mihitsy hoe tsy misy zavatra chimique fa tena tonga dia tainomby 100. Karakara fiompiana, miompiomby, miopy akoho, miopy bitro ihany koa. Izay rehetrarehetra tontolon'ny fambolena sy fiompiana izany. Anisan'ny nanosika azy hiditra amin'ity asa ity ny fahasarotan'ny fahitana asa eto Madagasikara. Eo ihany koa ny traikefa izay ananany momba ny fiompiana sy ny fambolena. Rehefa vita fianarana dia eto Madagasikara moa izany somary sarotsarotra ilay resaka fitadiavana asa. Dia nitsiry ny hevitra hoe aleo izany tena hoe tsara kokoa mamorona asa izany, tsy miantehatra amin'ny fanjakana na miantehatra amin'ny olona fa aleo tena manana ny asanao manokana mihitsy ianao. Izay izany tena antony hoe andao anodina zezika tainomby satria izay tsy dia mbola betsaka mpanao. Izay koa moa izany ny ompiomby dia nanana nisy tainomby teo an-tanana dia hoe ndao hito no ahodina. Izay izany. Tsy mora ny asa hoy Feno fa asa vatana tena mandreraka ary tsy natao ho an'ny olona miaingitraingitra izany. Ny asa aloha izany tsy mora ary tena asa vatana ny amin'ny 70 isan-jato ny asa izany. Atao tena hoe mibata gony, mibata an'ilay mitaona an'ilay zezika rehetrarehetra, tsy misorona mihitsy ianao izany ary tsy miaingitraingitra ianao hoe ty tainomby dia miaingitraingitra sy ny ohatr'izany fa tena miosona mihitsy ianao izany. Dia ny asa tsy mora fa tena misy fotoana ianao tena reraka izany tonga any an-trano fa izay ilay asanao izany dia io ny fikiranao satria io ny efa natokanao hoe ty ny asa fivelomanao. Efa taonany maro no nanaovan'ity asa ity ary azo lazaina ho mahavelona tsara rehefa tena hifotorana hoy Feno. Efa ela raha atao hoe 5 taona mahery tany izany fa ny dirana tena hoe nilofosana tamin'izany hoe atao hoe hery taona teo. Ny fandehanany indray izany dia mandeha tsara arakaraka ny iny moa izany miankina amin'ny zavatra rehetrarehetra sy ny entana rehetrarehetra fa amin'ny ankapobeny izany mampidi-bola tsara ihany izy dia mivelona tsara ihany izay. Aza miandry zavatra ngeza be vao manomboka hoy Feno fa atomboy amin'ny kely fa ny kely ihany ny tonga lehibe. Ny hafatra tiana apetraka ho an'ny tanora izany zalahy dia aza miandry ny ahoana re izany hoe aza miandry zavatra be izany fa izay zavatra kely eo am-pelantananao izany dia izay ezahana hodina dia izay ezahana atao tsara fa raha hiandry ny vola be ianao na hiandry zavatra be ianao dia tsy hanomboka mihitsy ianao fa hoe raha manana zavatra kely ianao any anatinao any, manana zavatra kely ianao, manana tanjona kely dia iny ilofosana, dia iny atao tsara dia miainga amin'ny zavatra kely foana dia tsy maintsy miafara amin'ny zavatra lehibe izany. Ny tena fiainandra malagasy.